Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, ny ondrika omian'ny feako ary izao malala azy, ary izy manaraka ahy. Amen. Mivavaka tsika tompoko. Ry Jesosy Kristy Tompo, ilay rainy mandrakizay io, nalefan'Andriamanitra ray tondra ny famonjena izao tontolo izao. Mankasitraka anao izay manome voninahitra ny anaranao, tratra indray ity maraina ity, tombony andro mbola omenao anay tsiraray avy. Velonay natrapamonjena izay Jesosy. Tsy takatry ny sainay izany fahalebiazanao izany ka indreto izahay miarabanao ampanetretena manoroka ny tongotrao masina, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ray soanitra kasitranao ny fidirana sy fankalazana atolotra ianao, ary dia mametrika eo ampelantananao izao fotoana izao Jesosy, ahidino ny fanainao masina ao anatinay tsiraray avy mba hanazavanay, taridarananay, hanokatra ny fonay, andraisanay ny vatsim-panahy avy aminao, ahafahana mamakivaky indray ity tontolo andro ity eo ambany tanam-pitiavanao. Dia mitenena mandrakariva Jesosy fa vonokiaino anao izay mpanomponao. Misaotra ray malala ô. Aleluia. Amen. Manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana ary miarabantsika rehetra tratra indray ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay raintsika rainy mandrakizay. Ary dia miaraba manokana koa ny ray mpianakaviana rehetra nahatratra ny fetiny iray, ary tsarofo fa mbola misy ray izay tena tiantsika, dia tsy izany fa Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ny vatsim-panahy izay omena sy hamparezana antsika amin'ity maraina ity dia mitondra ny loha hevitra hoe raiso ny tanan'Andriamanitra izay hatsotrany sy hatolony anao. Tapany faharoa izao arahantsika izao. Sokafin'ny baibolintsika amin'ny filazaran'ny saran'i Jaona 10, andininy 17 sy ny 20, vakiko amin'ny anaran'ny Jesosy. Ny ondrika omian'ny feako, ary izao malala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrobaka azy amin'ny tanako. Amen. Mba hatsiarovantsika moa fa Jesosy Kristy Tompo no ilay mpamonjy nalefan'Andriamanitra ray teto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary manana tombo-pitsy manokana sy tombo-pahasoavana isika zanak'Andriamanitra izay kristiana manaradia azy, satria izy dia manolotra mandrakariva ilay tanam-pitiavany, misy mariky ny olatra izay namatsiana azy teo ambony hazo fijaliana, ary tsy te hamela ahy sy anao mba hianjera na ho viravirain'ny fahavalo dia ny Satana sy izao tontolo izao. Eo amin'ny fiainana kristiana dia tena nanehon'ny Jesosy mihitsy ny fitiavany faratapony, ary nampisehoany fa izy dia tea hamonjy antsika, te handray antsika, te hamiana antsika, kanefa kosa miandry azy miandry anao mba handray izany tanam-pitiavany izany. Mitaky azy, mitaky anao izy mba hanantona anazy amin'ny alalan'ny vavaka, ary koa hitahiry ilay fifandraisana sy ilay fifankatiavana lalina amiko sy amintsika tsiraray avy, ilay Jesosy Kristy Tompo tsika. I Jesosy Kristy Tompo izay manatsotra ny tanam-pitiavany dia miandry antsika tsiraray avy mba hiantso vonjy aminy amin'ny alalan'ny teny tsotra sy tokana monja izay milaza hoe Jesosy no Tompoko. Tsarofo fa Jesosy Kristy Tompo ilay tiantsika, ilay raintsika, dia izy no mpiandry tsara. Tsy misy olona eto amin'izao tontolo izao afaka hiandry antsika, na dia aka garde corps firy sy firy ara izao tontolo izao, na anarama olona firy sy firy ary hiaro antsika, fa tsarofo fa Jesosy Kristy Tompo no ilay
mpiandry tsara. Ary ilay mpiandry tsara dia mila manana finoana itsika sy mahatoky an'ilay mpiandry tsara atsika izany, satria itsika dia tiany hihaino feony, ary itsika dia tiany hahay hanavaka ny feony. Maro mantsy ny feo izay mety horenesintsika ao anatin'ny sofintsika io, kanefa fa tsarovy fa betsaka ny feo izay mamitaka, betsaka ny ambody mitafy ody zanak'ondry, ary betsaka ireo milaza fa mpiandry tsara kanefa mitarika antsika ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Sambatra itsika satria ilay mpiandry tsara dia tsy manome antsika fotsiny ny hoe fiainana izay mety handalo eto amin'ity tany ity, fa ny fiainana mandrakizay izay efa lova no manino ho azy ho anao no efa voamboatrany ilay toerana tsara indrindra ho antsika tsiraray avy. Noho izany dia ny mbola ety ambonin'ny tany itsika, rehefa miantso azy sy mahatsiaro ary mino fa izy no tompontsika sy mpamonjy antsika, dia mazava ho azy fa tsy misy maharombaka izay eo ampelantanany. Ninona etraketraka izao tontolo izao, ninona etraketraky ny manodidina, ninona etraketraky ny fahavalo. Ataovy zava-dehibe ary ny fifandraisantsika tsiraray avy amin'ilay raintsika, amin'ilay mpamonjy atsika. Ilay mpamonjy atsika dia tiany itsika tsiraray avy mba hanaraka dia azy, hanaraka ny dia tongony, satria tiany itsika tsiraray avokoa mba hanana fiainana be dia be dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Ary izany fiainana mandrakizay izany dia tiany sady ho satariko sy ho satarinao dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Tsarovy fa ny fanahy masina irery ihany no afaka ampahery antsika, ny fanahy masina irery ihany no afaka ampitombo finoana atsika, ary ilay fanahy masina irery ihany no afaka aporisika atsika mba handray izany tanam-pitiavan'i Jesosy Kristy Tompo izany, ary ahafahantsika koa mandray ny tanany. Ny fanahy masina irery ihany no afaka koa hitahiry izany fifandraisantsika lalina izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ry havako malala amin'ny Tompo, mbola manatsotra amintsika ny tanam-pitiavany ilay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Meteza re handray izany tanana izany izaho sy anao, ilay tanana feno fitiavana, ilay tanana mitondra famonjena, ilay tanana mitondra fanafahana, ilay tanana mitondra fanasitranana, ary ilay tanana te hanafisafo, te hanampy-tamby, te hanala ny fanaitainana rehetra izay misy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, ary te hamonjy antsika koa amin'ny adi-panahy, adi-tsaina, adi-piainana. Anio ary ry havako malala ao amin'ny Tompo, na dia tsy hitany maso ny nofontsika ilay Jesosy Kristy Tompo raim-piahantsika izay nalefan'Andriamanitra ray, dia izao kosa hitany masom-panahintsika amin'ny alalan'ilay teniny dia ny soratra masina izay vonakintsika, renesintsika isan'andro isan'andro. Ary tsarovy fa efa nasiana ny tombo-kasihan'ny fanahy masina itsika tamin'ny alalan'ireo fahasoavana izay noraisintsika, dia ny sakramentan'ny batisa, sakramentan'ny fandraisana fanasan'ny tompo, ireo fampairezana maro samihafa tamin'ny alalan'ny fametraha-tanana. Terizo izany fanahy masina izany mba ahafahantsika mamikitra
sy mifikitra ary mifampitantana mandrakariva amin'ilay tanam-pitiavany Jesosy Kristy Tompo, ilay mpiaro antsika. Aza manahy, aza matahotra, fa ny andro sisa iainantsika tsirairay avy dia tazony mafy ilay tanan'i Jesosy feno fitiavana. Raiso ny tanana izay atsotrany ho ahy sy ho anao ary meteza itsika andray izany tanana izany. An'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa dia hifampitantana amin'i Jesosy Kristy Tompo, ilay namita ny famonjena ho ahy sy ho anao. Vavaka tsika tompoko. Misaotra Jesosy. Mankasitraka Dado, fa mbola mampatsiahy anay ianao fa te hitantana anay, te hifampitantana aminay. Ary izay dia tianao hiteny sy antso anao mandrakariva, ahatsiaro fa ianao ny tomponay, ianao ny mpamonjy anay, ianao ny mpanavotra anay. Ampianaro izay Jesosy hifikitra aminao, ino anao, ary indrindra Jesosy tazony mafy izay fa tsy mahatana anao. Sambatra izay Jesosy fa efa namboarinao sy nomaninao anay ilay lova rahatra iray, dia eo amin'ny lapan'ilay Andriamanitra rainao. Tretrika izay Jesosy satria ianao ilay rainay mihitsy no manaiky hifampitantana aminay. Inona motsony no mampanahy anay Jesosy? Fa aoka izahay hangataka mandrakariva ilay fananao masina, ahafahanay Jesosy mahazo hery, ary ahafahanay koa mamantatra sy mandre mandrakariva ilay feonao. Dia ilay feonao feno fitiavana, ilay feonao feno tambitamby, ka milaza aminay mandrakariva hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Aza matahotra ho ianao fa indro amombonareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao, ary efa vitako tomboka vatsa eo am-pelantanako ianareo. Misaotra Dado, mankasitraka raha io. Ho anao kosa ny dera sy ny atsara ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, dia anao ilay ray zanaka ary fanahy masina. Alleluia. Amen. Raiso mandrakariva ny tanan'i Jesosy, meteza hifampitantana aminy. Mahireza ry havako. Amen.